Bref, raha misy zavatra tsara indrindra amin'ny fiainana dia ny misakafo. Dia ny gasy manana karazana laoka be da be zay tsara, zay tsy mitovy amin'ny laoka vahiny fa tena tsara. Dia anatin'ity vidéo ity ana décidé hoe hanao ny top 10 sakafo tena tiako dia manasa anareo sahady aloha hijery hatramin'ny faran'ny vidéo anaraka tsy tapaka amin'ny page ilike vidéo afahantsika tsy voilà quoi mifanampy quoi mifanositosika. Bref, top 10. Varana fafolo ny trondro maina. Trondro maina tsara mariako eto aloha zavatra tsy tian'ny oroko, zavatra tsy tian'ny oroko hoe tsy tian'ny oroko dia tsy tian'ny masoko dia safidy fitian'ny vavaka be mihitsy, sahirana be ny vavaka anaiky anazy avy eo. Du coup antony iray mahatonga ny trondro maina tonga dia classé ary ambany ary. Sûrement mety misy loka be da be tsy voatonoko eto dia trondro maina vient après foana tena hoe c'est pas moche, c'est pas mauvais be da be ny olona tia mais c'est pas pour moi. Je sais pas pourquoi. L'odeur, le goût aussi, désolé, c'est pas pour moi. Bon, sivy, larana fahasivy anaty larana fahasivy dia ny zavatra rehetra rondrony ohatra ron'akoho, vary sosoa, le zavatra mitsiranodrano. Je suis pas fan du tout. Tsy haiko ohatrany ho anahy manokana zao aleoko mihinana vary maina toy izay vary sosoa. Ny akoho rony tena mila safidiana, mila antony manokana mahatonga mihinana azy ohatrany hoe marary zao dia zay vao mihinana zavatra mihinana ron'akoho. Du coup leto manomboka eto tsy hoe tsy tiako le izy fa mila antony manokana nihinanako an'le izy hoe c'est pas un truc que tu me suggères tampoka dia anaika c'est pas un truc qui m'attire. Bon, larana fahavalo dia ny trondro saosy. Je suis pas très fan d'un resaka fruits de mer, trondro et tout. Par contre, misy fomba fahandro anazy manintona be anazy dia tiako le izy tady ny vavako dia mahafinaritra anahy mihinana an'le izy dia ohatrany hoe trondro saosy zao ohatra tiako manintona anazy, tiako le izy hoe afaka mihinana mais pas tout le temps quoi. Genre rehefa mitady ny vavako dia mihinana, misy fotoana afaka ataonao be da be fa tsy manintona anahy. Misy fomba fahandro anazy koa araka le teneniko izay. Dia manaraka ny trondro saosy trondro endasina par contre là trondro any mijanona amin'ny trondro any tsika atao milarana fahafito mijanona amin'ny trondro any tsika fa endasina. Par contre manomboka eto les trondro endasina, je dirais tu peux me proposer, je peux dire oui parce que là tu peux manger tout le temps frère, tu peux le manger mirevy là miaraka amin'ny akama dia misy trondro c'est bon, vraiment c'est bon. Makeny Majunga, makeny Ambory là dia mihinana trondro maina, tsy trondro maina, trondro endasina. Trondro endasina c'est très bon avec de la salade et tout. Hiditra amin'ny laharana fahaenina tsika. Ty laharana fahaenina ity je vais me faire des ennemis, mety misy gasy be da be any tantena fa maninona ny tsy tafiditra top 5 ba les gars misy fandraisany amin'le hoe tsy tia rondrony ihany dia tsy zany fa ny vary amin'anana. Juste le fait hoe vary le mitsiranodranoka zay ngamba ny mahatonga le za répulsif amin'le izy za tsy dia manintona anahy le izy. Fa par contre tsara ny vary amin'anana, je vous conseille vraiment raha ohatra que je vous conseille vraiment andramo vary amin'anana. S'il y a des non malgaches qui voient la vidéo je vous conseille le vary amin'anana parce que c'est du coup les francophones, parce que je viens de parler en français. Bref, je vous conseille vraiment le vary amin'anana parce que c'est bon, surtout s'il y a quelqu'un qui sait vraiment le cuisiner. Et il y a des tutos aussi, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui font des tutos comment on cuisine les vary amin'anana. Mais c'est pas dans les top 5 de trucs que j'aime bien manger à Madagascar. Bon, itcha top 5 tsika alohan'izay alohan'ny hidirantsika top 5 dia efa manasa anao sahady like ny vidéo manasa anao indray moa zany like ny vidéo s'abonne amin'ny page dia ametraka commentaire mba tenenao anao hoe inona ny loka tianao indrindra, inona ny zavatra manintona anao indrindra mba sao dia mba afaka andramako andrahoana. Même conseille moi des sites ahafahako mijery recette na sakafo be da be. Larana fahadimy ny saucisse sy ny tsaramaso. Pardon.
L'arna fadimy, saucisse tsaramaso, tu me proposes ça, je viens frère. Tu me dis saucisse tsaramaso, mihinana, tiako saucisse tsaramaso. Misy manao saucisse fumée miaraka amin'ny tsaramaso, c'est mieux. Vraiment, c'est vraiment mieux. C'est tsara be, tsara tiako be. Atao sauce izy. Raha rehefa sauce dia tena manintona tena tiako. Bon, zay l'arana fahadimy manana problème amin'izay na tsy raha. L'arana fahaefatra. Dia ny voanjobory sy henombona henakisoa. Ny eto voanjobory, disons hoe anisan'ny mahatonga ny voanjobory lasa tena tiako, le fait hoe tsy mihinana isan'andro, c'est dur d'en trouver. Tsy mihinana isan'andro dia mahafinaritra anahy, tiako ny tsiro ilay izy rehefa atao saosy. Verina amin'ilay resaka rony teo rehefa rony, dia ça descend dans mon estime, je mange bien, mais pas comme ça quoi. Saosy, hénomby na henakisoa, c'est bon. Je suis vraiment pas dans le délire végétarien ou vegan. Tiako izy dia hoaniko mahafinaritra anahy. Désolé, tsy mahafinaritra. Tsara e matsiro. Bref, je m'enfonce. Hiditra amin'ny fahalarana faharoatsika. Voateniko daholo ve zany? Adiniko larana fahaefatra. Anatin'ity larana fahaefatra ity mety anontany teninareo fa maninona tsy tafiditra anatin'ny top 3 le izy satria mbola misy loaka hafa tiako kokoa noho le izy. Dia tsy zany fa ny ravitoto sy henakisoa tompoko lasy tompoko vavy dia tsy top 3 ako. Tsara be ny ravitoto sy henakisoa, surtout rehefa hainao mandro anazy. Surtout raha misy coco, ravitoto sy henakisoa andrahoina amin'ny lait de coco, c'est trop bon. Misy an'ilay hitanao le asiana siramamy kely koa le izy satria makarary vavony tsy nahony dia mba asiana siramamy mba mi-allergie an'ilay izy, je connais pas trop l'explication. Mais par contre, faut mec tiako izy rehefa le ohatrany misy soupçon ana mamy kely zany. Tsara be. Bref, zay ny top 4, top 3, edra top 3 tsika. Voanjobory sy henomby. J'aime plus que le ravitoto sy henakisoa. Voanjobory sy henomby tiako be kokoa no ravitoto sy henakisoa satria tsara tokoa mahafinaritra anahy. Je pense hoe mahatonga ny voanjobory tiako kokoa no le ravitoto sy henakisoa. Vu que rara be nahitana an'ilay izy, ny ravitoto hita amina marché, je dirais hoe hita matetika. Fa voanjobory c'est assez rare ny hinanana an'ilay izy dia manintona anahy kokoa ilay izy. Tsy afaka hohaniko, tiako hohanina isan'andro rehefa tsy afaka hohaniko isan'andro dia mahazo tsirony be mihinana an'ilay izy rehefa tsy hohaniko isan'andro ilay izy. Atao saosy le rony moa mbola raha vao atao rony ilay izy dia ça dépend amin'izay hoe mety lasa ambadiny ravitoto sy henakisoa izy. Fa en tout cas rehefa atao saosy izy dia mahafinaritra anahy dia tiako be. 2. Ty 2 ty kosa dia tsy inona zany fa ny henomby ritra. Les gars, henomby ritra c'est hoanahy, je dirais hoanahy io no tokony ataontsika référence gasy. J'ai rien contre le ravitoto sy henakisoa fa hoanahy tsara loatra io. Tsara loatra le henomby ritra, mbola 2 tsika. Tsara loatra le henomby ritra hoe je sais pas, matsiro voilà quoi, zay matsiro c'est tout, c'est simple zay. Matsiro nanandrana zay nampanandrana vazaha henomby ritra zay. Ils ont adoré. Par contre, esthétiquement, je pense que esthétiquement, sakafontsika gasy, on peut améliorer une présentation. Rehefa jerevana anaty vilany le izy tsy manintona mintsy, c'est quoi tout ça? Mais tsiro, on est maître. Editra top 1 tsika. Ty top 1 ty dia tsy fanaraka amiko daholo nareo. Be da be mihitsy tsy fanaraka amiko. Fa ty laoka tena tiako indrindra, c'est-à-dire anontany-tenareo hoe fa milamina ve za fa tena tsy tiako loatra ty laoka ty. Vitsivitsitsika ny tia anazy sûrement enga nefa tsy za rery ny tia anazy. Bon, en tout cas mahafantatra olona tia anazy koa. Dia tsy inona zany fa ny voatavo sy ny totokena. Les copains, voatavo sy ny totokena, je sais pas comment vous pouvez pas aimer ça. Tsara an'ilay izy. Tsy haiko hoe misy fomba fahandro ve mahatonga le izy fa tiako loatra ny voatavo sy totokena dia je m'en fous. Oui, tu sais ce que vous comparez ça avec beaucoup de choses, mais tsara le izy dia zay. Ty tsara ho anazy tsy manaraka tsy hitako zay tena j'ai pas envie de me justifier satria tia mivavaka le izy. Na masoko ary tsy nana problème tam'le izy. C'est bizarre quand même. Bref les copains,
zay indray farana ty vidéo ty a concept kely hoe juste hoe mba zaha rery miresaka devant caméra manao top 10 kely raha nafinaritra anareo vidéo dia aza menatra mihitsy milaza an'le izy eo amin'ny commentaire ohatra ka nisy zatra tsy tianareo lazao amin'ny commentaire koa fa vonona foana hanatsara ny zavatra rehetra ataoko saotra anareo rehetra manaraka saotra anareo nijeratra amin'ny farany vidéo mbola manasanao trany i like i comment i partage dia s'abonne amin'ny chaîne misabonne amin'ny chaîne ianao dia amin'izay mba maharaka tsy tapaka ny vidéo rehetra ivoaka dia anatin'ny commentaire apetrao koa ny loka mahafinaritra anao ny top 5 na loka tianao top 10 ny loka tianao meo loka tsy voateny tsy voatongoka eo anefa hitanao hoe tokony tafiditra anaty classement ahafahako mijery koa sao dia mba azoko andrahoana andramana na mety hoe loka tsy fantatro mihitsy sûrement ho andramako zay aloha fa mandram-peona indray dia amin'ny manaraka ciao